ty micro ty eny ary tonga ny fotoana ry avana fotoana nomboantsika ny ty ina ny lazantsika azy hoe antsapiderana tsapiderana ty a dia misoran'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny fotoana natokana ho an'ny atopira mainty milaly moa tamin'ity marainy ity teto ny fiangonana dia mitohy amin'ny alalan'ity concert ity zany a zany fotoana natokana ho an'ny atopira mainty milaly zany ao moa ny asa iombonantsika eto amin'ny fiangonana dia misaorana tompontsika nomeny fotoana ahafahana miara-miasa amin'izany satria tena ao anatin'ny hoe asan'ny fiangonana no ataon'ny atopira dia mankasitraka manokana ny Manjato Orchestra moa zay le anarana Manjato Orchestra dia miarabanareo ry zanaka malala misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra fa tsika moa na dia maro aza dia iray ihanytsika ao amin'ny tompo efa renay le mozika fa mahafinaritra ary so ny vazaha ihany akory ny mahitako zao fa tsika gasy io mahay azy haitsika eo fa tsika dia misaoran'Andriamanitra tsika noho izany andesika nombotra izany amin'ny alalan'ny fampivavahana foya sy afoezina akory fa dingana voalohany ihany zay dia mirosotsika amin'ny dingana manaraka iara-mitsangantsika ny voninahitra an'Andriamanitra ho amintsika rehetra amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo amen ny hira larana fa 7:10 am'zato ao amin'ny firana FFPM miderany anaranao a iveriko fa ny tsika ny luterana zany dia ny anglikana ihany koa dia ny FJKM dia tsangantsika hanome voninahitra tompo hanao zany andininy voalohany azy ny andininy fahatelo ihany tawary takarivo ity zay iombonanay amin'ny fiderananao amin'ny mozika sy ny hira fa teninao raha teo zany raisinay amin'ny fakasitrahana zay rehetra atolotra ao anay na ny talenta ny reto zanakay reto a na ny hira fiderana na ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra fa io zany ary adina varotra ny fanatrehanao aoka anatrika ity fotoana ity ianao ary isehony ny voninahitra ao zany fa miondrika mpanajana manoloana ny voninahitra ao zay ho anao ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay hitombo aniny talenta anananay fa avy aminao raha teo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay zany vavaka zany ary akamanay amin'ny vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay o zay ny an-danitra masinina neny ny anaranao tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ty antany ho tahaka ny any an-danitra
eo anan'io zay anina sahazahoanay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izy neloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra andrakizay amen. Mahazo mipetraka sika tompo. Tsy misy teny lava ho lazaina moa fa dia hoe mitombo finonintsika tombo fifaliana ary atateraka somatsara ny asa fiderana asa matsy zao asa fanompoana hideranan'Andriamanitra ka tanteraka somatsara zany a ary ampiseho tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Eo ihany ny hoe mijery fampisehoantsika mijery ny talenta fa eo koa ny hoe mampitombo ny finonintsika satria ao ny fideranan'Andriamanitra dia tanterahana amin'ny alalan'ny reto zanakitsika ato amin'ny Manjatò orchestra miaraka amin'ny Mainty Milaly ary ao ihany koa ianareo atokopira ato amin'ny fiangonana raha tsy diso dia eo ny Cœur d'Homme ary atokopira Arela ny Tanketsa ny zanaka ny Zafifa ny feon'ny fifoazana dia izay angambany dia mirary soa tain'Andriamanitra daholo e. Mankasitraka an'Andriamanitra tsika ry havana noho izao andro lehibe izay natokana hitondranam-bavaka ny antokopira kanefa dia tsy navelantsika irery ihany koa ny antokopira fa mifanotrana hatrany sika amin'ny alalan'ny chorale sy rehetra hitatoerana ary ihany koa mankasitraka an'ireto orchestre Manjatò orchestra reto tsika hiary hideran'Andriamanitra tsika amin'ity andro anio ity ataontsika ho fifaliana zany a satria ny fideranao amin'ny salamo 150 ao a dia azontsika hideranan'Andriamanitra daholo ny ampongatapaka ny valiny lokanga ny zay instrument musical azontsika lazaina dia afaka hiderantsika n'Andriamanitra dia anao an'izay sika amin'ity andro anio ity mananteny izay fa ahazo hery sika mety ny tonkira no maharesy lahatra anao mety ny feokira mety ihany koa ny fihetsika mety ihany koa hoe Jesosy hoe efa miasa amin'ny zavadrehetra fa azo miasana daholo zany a mba ampitombo ny finoantsika ao anatsika ao. Ny rina fotsiny dia hoe ity tsy dia lava satria fanamboarana mihitsy ilay programa tsy mihoatra ny amin'ny 5 mety amin'ny 4 sasany ary dia efa vita fa ny angatana mba samy aharitra hatramin'ny farantsika rehetra ataontsika voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Avy hatrany dia hira 4 no atolotry ny Mainty Milaly miaraka Manjatò orchestra atao misesy izy io mahagaga tsaronao vare tsy takatray efa niakatra izy dia minofinaritra ao anatin'izany rehetra zany. Thank you.
azy iarahany aminay a sady anokafanay ny anjaranay mitokana le hoe manjato orkestra irany besa hoe lainoko dia avy eo miakatra zaretsy mameno any manampy ny namany.
mamerina ny fiarabana ny atoko-pira mainty molaly dia mankasitraka indrindra tamin'ny fanasana amin'izao fiaraha-mankalaza ny tompo izao. Mandrapidindry zareo dia miakatra ny mpitendry gitara na atao hoe mpianatra gitara. Lazaina eto ihany fa ny hoe manjato orchestra dia orchestra atao hoe symphonique angara izay malaza azy avy amin'ny école na hoe académie école de musique et académie d'orchestre Manjato. Misy anay moa dia eny Itosy eny Itosy eny école de musique zany no rano maromaro fa ireo ankizy izay efa hoe mahazo talenta ao anatin'ilay fandratoana fianarana mozika dia mivondrona ao anatina orchestre tahaka izao. Dia santatra Mbavariano ihany moa izao fa efa fanao matetika ilay hoe miara-midera amina chorale tahaka izao any amin'ny fiangonana rehetrarehetra ary tsy mifidy fiangonana izahay fa miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra ao anatin'izany. Dia mahafaly anay ny manolotra anareo ny anjara feonkiranay amin'ity anio ity ho toy ny programa anankidimy izy ireo voalohany amin'izany ilay inoko teo ny arahana tamin'ny mainty molaly dia manaraka an'izay Goodness of God, Alléluia, dia manaraka azy eo ouverture amin'ny Noce du Figaro amin'ny Mozart, dia manaraka azy Viva la Vida ary farany Baba Yetu. Raha lazaina fohifohy ireo feonkira ireo dia voalohany indrindra aloha hoe ny hatsaran'Andriamanitra ilay Goodness of God teo iny, dia Alléluia fiderana, dia ny Noce du Figaro mozika manentana ao amin'ny firaisan-kina izay efa taratra izao fiarahantsika rehetra eto izao. Ny Viva la Vida indray kosa dia tantarana mpanjaka anankiray izy io somary ohatrany hoe nieboebo dia lasa nihetra izy tao anatin'izay kanefa rehefa nisy fanetretena dia niverina amin'ny laoniny ihany ny tantarany. Tahaka ny Nebokadnezara angamba raha haitsika tsara ao amin'ny Baiboly moa izay tantara izay. Dia farany ny hoe Baba Yetu dia rainay izay any an-danitra fiderana mozika Swahili izy io, gospel fa asehonay amin'ny endrika mozika fotsiny amarananay ny anjaranay rehefa avy eo. Misaotra tompoko dia mankafiza finaritra ao anaty fiderana ny tompoko.